Rira lasaina mbavy malala ry namako isany. Miarabanao nahatratra izao fotoana izao. Ao anatin'ny fotoam-bavaka trany isika amin'ity anio ity. Koa manasanao iray fo, iray saina ao anatin'ity tonom-bavaka ity. Tompo Andriamanitray, Andriamanitra lehibe tsy misy toanao. Andriamanitra nahary anay tamin'ny alalan'ny tsy nisy. Ary Andriamanitra nahatonga anay ho tonga zava-misy eto ambon'ity tany ity. Tompo, mamindra fo mamelany elokay. Ary aoka ho tsapanay isan'andro isan'andro fa ninona toanay dia tokony hifanaraka amin'ny sitraponao. Ary ho tsapanay isan'andro isan'andro fa tokony ho vita fihavanana aminao mandrakariva izay. Ka ninona toanay dia mba hanome voninahitra anao. Ankehitriny dia mitondram-bavaka manokana ny ranabavy Abigala razany tenako. Tompo malalo, mangataka vavaka manokana izy mba hanana fitiavana, handalina ny teninao. Tompo malalo, tanterao izany faniriana izany ary aza vela hisy asakana izany. Ka izany fitiavany teninao izany no hitarika azy sy ny ankonany ho any amin'ny famonjena. Tondram-bavaka manokana ihany koa ho an'ny ankohonana. Tompo malalo, ampio ny ankohonana mba hanana fahasalamana, hanana fitiavana anao hatrany ihany koa. Ka izany fahasalamana sy fitiavana anao izany no hatsapan'izy ireo hatrany ny fahatsaranao eo amin'ny fiainan'izy ireo. Raha misy ihany koa namanay amin'izao fotoana izao izay tsy salama, ianao ny hanasitrana azy ireny amin'ny fomba manokana ary ataovy tsapan'izy ireny ny fitantanana. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanoina sy angatana mivavaka. Amen.